Iverenantsika kosa ny pejin'ny fanabeazana tsy ataon'ny école collège Vanille Chocolat eja tsara honenana ambanin-javatra ny kalitaon'ny fampianarana izay antolony ho an'ireo ankizy mpianatra. Io no antony mahatsara ny vokam-panadinana azony isa-taona tao anatin'izay taona maro nisian'ny sekoly izay. Tao anatin'ny enitaona nisian'ny école et collège Vanille Chocolat eto Tsaraonenana dia traika efa maro no efa azon'ireo mpampianatra sy mpanabe mamolavola ankizy anjatony manomboka amin'ny garderie ka hatramin'ny kilasy fahatelo. Antony izany ny fisian'ny fanofanana azy ireo rehefa fotoam-pialatsasatra toy izao. Mirona kokoa amin'ny fanarahana ny rafy fampianarana frantsay ny sekoly ka mametraka ho laharam-pahamehana ny fahaizan'ireo ankizy mpianatra ny teny frantsay dia ny mbola kely. Ka rehefa ao amin'ny kilasy fahatelo izy ireo dia tsy ho sarotra aminy ny hiatrika ny fanadinana brevet sy ny BEPC. Isan'ny mampiavaka ny sekoly ihany koa ny fitsipika na ny disiplinina mifehy ireo mpianatra. L'école Vanille Chocolat zany dia école manaraka ny école à programme français, manaraka ny système éducatif français. Ny programme anay dia amiainga avy any amin'ny ambassady manaraka ny bulletin officiel ny ambassady dia izay no arahanay ato zany. Dia izay no anisan'ny mampiavaka anay amin'ny école ety amin'ny misy anay. Dia ny tena objectif principal ny école dia ny ahaizany ankizy miteny frantsay mamarana ny classe primaire. Maîtrise parfaite de la langue française zany dia afahana manao an'izay zavatra izay dia voalohany indrindra aloha ao anatin'ny option anay misy ny atao hoe cours de soutien de français à partir en classe CE1 zany ny ankizy dia mibénéficie an'io izay ankizy en difficulté zany. Misy zany ankizy somary manansarotra izy amin'ny français nefa io no tena baziny dia manampy izay manome cours izay efa compris ao anatin'ny écolage zany. Vokatry ny esaka dia nanakaiky ny zato isan-jato ny tahapahafan'ireo mpianatra tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC farany teo. Ho an'ireo ray aman-dreny maniry ny ampianatra ny zanany ao amin'ny sekoly dia efa misokatra ny fisoratana anarana ka oferana ihany koa ireo ho raisiny. Izao moa ny fisoratana anarana zany efa misokatra ny réinscription ary ny inscription mbola misokatra ary mbola mitoka entanina zany tsika rehetra izay mbola tsy nanoratra anarana mba ho tonga zany aty amin'ny toerana misy anay moa zany dia aty tsara honenana Andraisoro raha miala eo amin'ny météo Ampasapito dia à 900 mètres mialan'ny rond-point route vers Andraisoro no misy anay école collège Vanille Chocolat.